masera bazilisy. Tantara indray miseho nosoratany Jean Fredy Herzo na ny ariko. Novelomin'ny Sofaniry Sinanja. Niaraka tamin'ny Ralala, Faly ary Christophe Rabiarimanana. Nandray feosina indrindra ara-teknika, Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanjara Zafindrakoto. Fa inona koa ny mbola andrasanina ty lame rakoatran'izay e? Tsy haiko, elange no anontaniako e. Ary misintona lakilosy mihitsy angendry izany e. Elo alesy, sady raha misy voay fa mitandrema ihany rana ty e. Tonga de mijoboka ho sy tonton Jess zay fa raha za aloha de miverin-dalana e. Tsy le ty e. Zay indray le tsy mahalala fomba mpiaino resaka olona ty. Mba mandondona aloha ty vao miditra. Hita ho arika. Se rehefa mandeha zao ve resy de semba tsy ambany lary ery ve? Sera mandeha, fa nareo viadaly e. Taiza teto ambonin'ny tany misy samby lava volony araka zany. Nataoko ihany tsy me fa tsy vitako. Tsy ranony kosa aloha zandry Clark. Pedingy izany fahitany hervean'lahy e. Raha fotsy ho tezitra amin'izany efa tena vontom-pinoana nanoka tena ho an'ny tompo mihitsy aloha e. Tsisy kozaka izany raha zay ny fahitany mety hoe leriko ngamba ny taramo ka tsy asiako kozy e. Maninona tsara hoe Clark. Dia izay ifanarahanareo indray zany. Ajanony ihany zany resako soanareo zany ka. Fady azany zay adventiste. Sady tsy zany ko nanatonako anao reto fa anontany momba an'le programa raha kapitso e. Way, ay moa raha kapitso tokoa le hoe andeha hirozirosy tsika. Dia ahoana marina ny amin'ny endry Clark? Efa raikitra iny rangaha. Eo amalazan-doarany fotsiny fotoanantsika amin'ny 10 ora maraina tsy diso. Oke zany ko. Raikitra zany sa ahoana rina ty? Vonona foana rehefa hoe miaraka manao camping amin'ny lisany ka. Zay mihitsy ko le tsy hafozana iandry e. Fa le andehanana velo any amin'le hoe tanàna ny lisany tsy mbola nandehanana lahy mihitsy raha tsy amin'io. Sa niova? Tena any mihitsy letsy e. Efa ela mantsy ny naniriny ho any. Zaraza misy an'ity fandendehana antsika ity mba ahafahako manararoatra mijery an'izany toerana fahatanoran-drabaininy izany. Raikitra zany fa raha fakapitso ary. Amin'ny 10 latsaka izay roa dia efa tonga eo amin'ny fanaovana fotoana. Zay fa mandra-piona fa sasamiandry akoa ny akiziko e. Oka le serve amin'ny lahady zany e. Sura letsy e. Fa raha sanatria tsy afaka tampoka lahy dia avelomy anaraka anay amin'izay mba filinina ny samy lava volo e. Zany. Ny taolana lesy e. Fa mbola lavitra be ve le toerana tokony hijanonana ary Clark? Lazako aza nge mbola tsy tena maharaka e. Araka ny efa nilazaiko taminareo hoe mbola tsy nandeha taty Dia ahoana izany? Tonto kirapaka kiva miaraka amin'ny Clark indray tsy mba very zany fa azo marina ke tsy afianko amindre aloha fa rabainina tsy mamela mandeha aty zany e. Tsy azoko kory Clark ka. Lazainy lafa tanàna anareo aty nefa hoe tsy avela makatindra ela. Tena tsy azoko. Ka ny tena marina dia trasy fanaovan'zareo bisina taloha ny tena nanangany any an'izay trano zay aty e. Dia fandehanan'zareo manala azy koa ankoatran'izay e. Tsy hoe raha tsy saina ary Clark fa raha araka izany fitantarany lazy zany ane ka hafahafa e. Fa jereo tsara ihany aloha ny lalana fa bisikileta nge io entindry io e. Fa hafahafa hoana e. Ka ty izy hoe fanaovana bisinako. Bisinenina koa natao aty lavitra be aty. Toerana mangingina be fanampin'izany. Sady lava tsy natazana fa mijerijery sy nanondrotondro antsika zany daholo ny olona nahita antsika niazo an'ity tendrombohitra ity. Aza lefa lavitra n'izay nakia. Tsy ampafiry nefa ny raha antsika nandeha akory aty e. Zay zany ko. Sady zany eo ihany fa ilava eo mba mahazo aina mandehandeha ohatra izao miaraka amin'ity ankizy nerve ity e. Fa inona ny tindry kosina amin'izany? Fitizy miavonavona be ty finina indray.
jereo ngefa tsy mba manaraka akaiky atsika izany izy fa any ariana be ihany foana sady ny tena mahakamoa dia lasa manaraka azy mandeha mora koa ery ve ohatrany hoe tsy maintsy manaraka ny sitrapony izany ka mety hoe efa izay ny toetrany ko sady voasambany koa angeny izy no miaraka mivoaka amintsika ohatrony rary ny raha mbola mihafahafa amin'ny voalohany to sy mpamiavina mihitsy ioko efa hatramin'izay mihitsy fa tsy voazao ihany aza mivaky loha amin'izany ho andry rehefa mifanerasera tsara amintsika io a miova ho azy io vony engany tsy taikitra fa za mihitsy ny ndraikitra ny fanovana ny toetra no lasa kamabe atsika raha zany ny revendry dia tandremo ary fa tsy te ahita zavatra afakoatra izay a zavatra finina indray zao fantatro tsara ngela e sady ery ve tena kamabe fa tandremo medaladala aty fa tsy te ahita komba aty a oka zany koa zany hijanonandrana efa tafavoaka amin'le tendrombohatra voalohantsika zao a aleo aloha mijanona eto mandinika hoe aiza indray zao ny tokony ale ahatongavanao amin'le toerana atao hoe anala mazava ay zany anaran'le toerana anala mazava be tavo dia inona nefa nydiniana amin'izany eo anga misy olo azontsika anytaniana akory raha araka ny fitantaran-drabainina aloha dia miditra naty ala amin'izay ny lalana rehefa afaka ny tendrombohatra voalohany atao izay atafavoahana amin'le ala dia avy eo mahazo an'izany fitinana be izany dia manaraka an'izay avy eo dia tonga ao amin'le toerantsika mba mahagaga koa izany ka toerana tsy tiany andehananao nefa natorony anao ihany inona koa ny dikan'izany ka lazainy le rehefa fiainy fadifady zay mbola tsy fantatra akory ange ho an'ity toerany ity fa tsy nandrarano ny antony hafa akory izy efe izany e za mantsy mba gagako oay fanaona no mijanony ka mbola mijery an'izay lalana tokony andehanana indray letsy zany hoe hitsofoka amin'ity aly ty tsika ka mila tsy mifanalavitra be tsony sao tsy fakahita ty ay ve dia misy lalana bisikleta avy eo amin'io aly io ohatra mikitroka ihany mantsy ho fahitako azy fa tsisy lalana izany ka matoa letsy ny zoran-drabainina sy ny akamany taloha dia misy lalana izany o ay ina ry zareo misy olona eny marina ary ohatrany hoe manao akanjona masera zany tena masera mihitsy izy zany ohatrany nijery atsika izany fotsiny nataony dia niverina atao amin'le mipirany teo indray izy eno sao dia mba olon-dratsy ry reto zay indray korina ty olon-dratsy ve dia tsy homailomailo sy anao tsara hafina vandriko andrareny leo mihitsy aloha ranga enjehako izy teo anontaniako sao dia mba mahita le toerana andehanantsika ty izy andrasonareo vetivety na izany aza mitandrema iandry kilarika fa lasa izy akoa miatory ery ve olombelo tsy akoa ny fomba fiten'izay ay masera azafady ane azafady fa saika mba nitany anao vetivety hoay lety ary tena mbola tanora be ty masery ty zany marina mafy tsy voaroapolo taonana maherikely fotsiny no raha zo endrony zao sady tena hoay zanajavatra ty mamiratra be ny amanjanona dia misaron-doha azy nahoana mifantoka amin'ny fitsiritana azy sainao fa tsy antony nanenjehanao any lasaina hoay azafady fa somary gaga kely fotsiny amasera fa nga tena hita be amin'ny endriko hoe mitsiriritra tsy mahagaga anareo lehilahy otry raha azoko
tsara zany dia efa betsaka ny lehilahy mitsiriritra-nao akoatra izay ny o lazako hoe tsy mahagaga nareo indrindra nareo taranaka tia setrasetra-panimba vehivavy tanora. Zay vo mazava amiko efa lany ny voay zany tia masery ty sady mety voatona mafy mihitsy dia izay no mahatonga azy mamono fo manao an'izao. Aza miasa saina momba raha nala mazafa ny tadiavinareo dia amin'ny lalamaizimaizina anaty ala iny ale. Dre fa ahoana ny tonga dia ahafantaranao fa ho any anala mazava izay? Izoro ny lalanareo fa za mitairaikiraiky alaala mantsy no diavinareo ka ho verynareo raha tramaizina eny ampandehanana eny. Eny fa mbola tsy mivalianao angely fa anontaniako teo masery. Ay moa tsy maintsy valiana. Ka mino aho fa tsy mpaminano kosa aloha ianao na dia hoe masery azy ahoana moa no tokony hafantaranao fa ho any anala mazava izay satria nareo mitondra bisikileta. mba mampime kosa mivaly tean'ny masera manjakely zany ka. Miomeza aloha dia mbola manampy taony iomezany. Tsy azoko ny tia masera kely ho lazaina nefa eny raha ohatra ka eo anilako sy miaraka amiko foana zao masera dia hitako eto fa ho fenotsiky ny fiainako manontolo ka ahoana? Lety lasa iankala sady tia vetivety teo samy etiany no makany amin'ny fiangonana misy azy dia fiangonana ty anaty alabe aty ve nefa ary izako ny dia hivavaka ty nefa raraka ny teniny tada dia tsy misy olona samy odiody zany aty akoatran'izy ireo sy ny namany taloha. Efa izay ary moa makaty tsy hitako izay tokony hampiasa saina amin'izany ko. Ary aleoha tsona amin'izay izy telo dia lalana ny sorona ka adinonatra eo koa ny resaka masera manjakely nefa mandra-piona hono izy teo dika ange zany fa mbola eo zahay engane mba ho avy amangy any amin'izay alehana ihany iny amin'izay fotoana izay dia dradradradra filinina kosa aloha raha izany ny voyage vita ny fahafinaretana miampy ny fitahian-jazo tsy fidy ny amin'ny bogosy raha taitra hatramin'ny zanak'i Jesosy ndao amin'izay reto fa tia lalana fa nakaiza ihany ary le tsy lambotilahy iny mbola tsy mipotratra amin'izao andro alahady veranga dia tsy hita ato an-trano amin'izay tsy mandray telefonina mihitsy antsona tsy miteny koa hoe mba handeha ariana ary fa lasa fotsiny ihany dia miletika any nefa nahakaniza moa ohatra izany amin'ny tiongenina ataoko taloha tamin'ny fotoana ny firendrarendrana tamin'ny fahatanorana ny aza raha tsy nisy any dada sy neny nanana ny ampy dia efa naloto dosie mihitsy ohatr'izao efa imbetsaka ny saika ny gadra noho ny fanaovataovam-poana dia izao tokoa izany le hoe natao ihany no miverina amin'ny tena nefa na izany aza mila mahay manitsy ny diany kilarika amin'izay lalana tokony izorany aka tsy tokony hipetrapetra-potsiny anaiky ny sitrapony izay efa fantatro fa hanimba azy raha tara loatra ny efa vitako taloha azy efa nanenenako tapaka ny hevitry fa rehefa tonga eo izy dia tsy maintsy miresaka amin'ny momba an'izay ahy izay mihitsy no ataoko
izan'izay trano izany marina trano be aty anaty ala tsay tena nazako aza aloha mba gaga ihany amin'izao zavatra kobony masoko zao ry zareo a za mantsy tonga dia nieritreritra hoe trano tokana kely fotsiny le izy nefa tena hita amin'izao abe an'izao fa misy rihana telo angambo io a na ny tranonay aza tsisy ohatran'izao zany aloha ihany fa hoana le ty ny azo mitsikaroto dia afafo ty toerana ity mihoatra amin'ireo toerana nandehanana hatramin'izaiko fa afahafahoana koa rery ve sa no le izy hoe trano be aty anaty ala ty mahatonga la miteny an'izany tsy zany fa nareo ve tsy mba mahadiny zavatra maninona jereo tsara anarantsika no ty anaty ala nefa tsisy vorona maheno akoatra zany vorondolo hafaafo zany amin'izay dia amin'ny andro mbola tsy alina akory eny tokoa tany amin'le tendrombohatra voalohany iny ny farany misy voromanidina hita sena fa nanomboka tamin'le lalana nidirana nakateto tsisy tsony le ty dia lazao fa misy orera koa le trano fa fiainy lombotra dia ny manodidina fiainkirihatra lazao fa mety misy zoloko asa izy amin'ny mahitako mety ho izany tokoa raha arak'izao zavatra hita masoko izao aloha dia matahotra zany lahy aza mba tetaka ho ohatrany tsy samiditra ao amin'ny trano io nisy ninonino nalazainy lahy misy zavatra mampanahy zany fa asa aloha nirina ty dia ahoana eo ankizy lahy lasa niditra ao io hoay le ty mia efa lasa niditra izy kasakasaka lahy io ary ndao koa tsika hiditra arina ty dia ahoana ny bisikileta aleo hijanona eo fa tsisy atahorana isamandreo aty mia tsy maintsy hoe miditra manaraka kokoa zany fa tsy ndara imiakory ny antsoko midira le ty fa azakanosa otry fa manina ilany tsy miditra indray ry Clarka izy roa nge efa ao anatiny ao Clarka fa ina mahavariana an'lahy eo indray Clarka ho ahoana ho indry ohatra izay fa naninona tampoka teo koa ilahy marina mafy raha tsy ohatry ny hoe nahita matotoa zany inona foana nijeren'lany ariana any izao olona ary ve sa inona le tazako teo vo nitodika tany anefa dia asa raha nyty feona niala teo izy teo Clarka ho fa misy inona aza manao izay mampatahotra ara nga alavatra tsy inona ka fa ndao hiditra amin'izay ary ndao otry fa tondrindrainy tsy mety rehefa tena hiditra ka ialahy tsy ina manao izay mampitaintaina fotsonyko inona izao navariana be an'la teo nitazana an'ireo bisikileta antsika ireo fotsiny ankiza ary ndao zay tafiditrytsika ary maizina nge ato zany tsy mba narehatra izy roa akory moa ny jiro otry fa ngato misy jiro nefa ny lalana ny diavintsika raha tsy nisy poto akory na ndray aza rahabainina ngeky miketrika misy jirony ato ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro ka reheto aingany ary fa tena maizina ka ny azo reo nga mba taoritra ny telefona nampiasainy satria tsy mba nahafantatra an'izany zareoko ka ndrasa raha aloha tadi aviko vetivety oay fino izany ry Clarka tavoango ny voadakako teo fa inona ary ty tahitay bombony ty ty eto ny interrupteur ka reheto aingana raha nga fa inona mbola andrasan'lahy eo oay le ty fa tanan'izany mikasika an-tanako zany aza misangy ratsy ianao rona ty fa misangy ratsy ahoana kory Clarka zary mbola tsy metsika eto akaiky ny varavarana etoko ka
Iza zany le teo e? Ndao hivoakato ka, ndao hivoakato ry Nadia. Aika ialany tena kanosa fa be resaka fotsiny za ihany lesy le teo ry Clarka. Le ty ka le tsy vaniny teny no misangy ratsy eo fa mitady komba avy ela ka direpitera ny tadiaviko ka. Se hitany lafa mirihatra ary midira amin'izay ry tetakisaka finina ary ty mitady hitsoko ty atao farany le nanay ralahy teo ry herivera tsy te ho voatifitro ny tontondro mandrivorivo ny tarialahy io miteny azy zay tena bandy mandreraka betsy. Okay lesy rasta Etienne. Ary naty io atao tsy miteny mihitsy ka tsy te hifamaly amin'lahy koa e dia aleoko mangina sady mahavariana azy zao dia reto jiro maro be mitsolopolopy kely reto fa tsy adinareo any fa nga tsy mba misy jiro mazafana izao mihitsy atao anatin'ny anto ry Clarka. Ka efa reo loranganiny eo tsy afaky ny amorona ny tsy misy mihitsy zanga Jesosy ka anao ny vato tonga mo otry ary tao zandray no anaparanao ny ateziranao tsy sidirako ange zay sangisanginao servetany aloha mihitsy aranga hivoakato fa tsisy filinina mihitsy ato zany Nadia way tena tsy misokatra mitsy reto fa ahoana koa ary zao le ty ary sao dia mba ny ankizy lara no misangy ratsy ao ivelany ao le tiako lesy miavy lesy dia anao an'izany izy ary mipetraka tsara ry amin'ny tohatriko tsika eto sahirana dia izy nefa nylozany voretaka fotsiny eo mia tsy maheny lesy io fa miaino akotera tena hafahafa toetra ho aty ankiziny lahy ty rery ve miavinavina tsy hoe miavina kosa izy efa zatra mitokatokana mihitsy izy tsy dia tia mifandray be aman'olona izany izy efa hatramin'ny fahakeliny na izany aza mba mety ve zao ataon'izao izay laka efa zay aloha rangano toetra andro Nadia zay ampisokatra n'ity varavarana ity zao no tokony atao fa tsy famemoral sy fampitsikera toetra eto zay mihitsy angeo ahy nefa rehefa tena nandinika koa dia tena karazany hoerim-po verimaina eto fotsiny koa ny atsika siora mihitsy fa nisy nanidy avy any ivelany ito varavarana ito matoa tsy mety misokatra ohatr'izay maninona tsara hoe lityry Clarka fa olo iza kory Clarka sao sanatrika olon-dratsy ve tsy haika aloha izay maha olon-dratsy azy ny inoko fotsiny dia le olona koboko tao ivelany teo no nanidy an'io ohatra ile aza fa taiza ity zany olona izany tsy mba nahita zany eno na za ko aza tsy nahita olo-kafy zany ka taloha ny idirantsika sendritato teo dia nitazatazana ny manodidina ny trano aloha tamin'izay anohatrany natazana olona tao ambadiky le azo somary ngezangeza eo amin'le lalana nidinantsika nakaty iny ry Clarka zay zany nahavariana be an'lahy teo iny dia nefa nahoana ny tsitako zany ka tsy tena siora koa ngia hoe olona le izy le ty tsy siora lahy hoe olona nefa milaza fa nahita olona tsy azoko mihitsy elahy ty ka tsy hita tampoka angely izy vao nitodika tany koa na ty dia tsy mivakiko lova ny eritreretiko hoe akanjo niantona tamin'le hazo no nitsofony rivotra dia izay mety koboko ny lazaiko fa olona ka raha akanjo niantona tamin'ny hazo vilesy dia tsy tokony ho hitantsika raha hoe tamin'ny lalantsika zany elahy mihitsy ny tsy mba mailomailo zay atafavoanato reto atao dia hiala eto amin'ity tanàna fahafy ity ka hita tsy mahajanona ty fa matahotra miombokevitra ny ry koa amin'izay ry naty mety angamba zao dia misaoty varavara kely rehefa tsy misokatra ihany ty varavarambe ty ao ariana izay tonga dia mialy eto tsisy atakandro eno marina dia tena tsisy fika mihitsy fa tsy maintsy mijanona ato aloha tsika androany alina tena tsisy letsy
efa nirahana hita teo fa tsisy mety misokatra na mivaravarakely na mivaravarambe. Tena misy zavatra fahafa reto ato amin'ity trano ity a. Nahoana moa varavarana any ambany rehetra tsisy mety misokatra, nefa ndriana roa aty ambony misokatra tsara. Tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy. Laza koa aza aloha nandinika an'izany e. Dia io sanatry ve ka tafiditra anaty velam-pandrikolon-dratsika? Zay indray nareo izay le mifampatahotra ampitoerana fotsiny eo a. Tsy aleo ve aloha sady mitady torimaso no mandinika an'izay tokony atao fa tsy mandany andro amin'izany eo e. Orina dia atsaharo any koa ranomason'ry io fa tsy mahavaolana io. Fa matahotra ary Clarka, matahotra. Elamy mahita tory amin'izao fa tsy za mihitsy. Ary eo tafo tonga saina fa mety izao ny antony nandrarany dadany lahany latsaka aty. Ohatry fanganisy izany ko e. Fa tsy mety aminareo mihitsy veranga raha tsy miresaka an'izany e. Na samirana manao an'izay tiany ataony e. Aleo hijery an'izay hevitra mety amiko fa ataovy izay mety aminareo. Oletiry Clarka. Inona ny lahy? Inona ary ty tezitezy ty tsika raha zao no tena tokony ombona ifanara-tsaina amin'izay tokony atao dia ifamaly sy ady indray ve? Ka nareo ohatra manome labiko. Kenao ihany angenina tonga an'izao e. Dia izay koa ngeny ny tenenako teo hoe aleo mibandy hiala dia samy io manao izay tiany atao e. Sady zaranga tsy nitazona anareo tamin'ny vozona akanjonareo ka nanery hoe tsy maintsy manaraka aty nareo a. Ledy e, fa tsy mba mahay mifanaraka mihitsy ve nareo e? Sa rehefa mifamaly eo nareo dia mivoa azy ireo varavarana tsy afahantsika mivoaka ato ireo. Ka ny ahy efa izay ny hevitro hoe mijanona ato aloha izany ho alina makaina. Dia raha pitso maraina hitako izay tokony atao fa asany ianareo. Dia aloha izay izany no ataorina ty. Ary averiko ihany hoe mila mifanoana sy mifanara-tsaina tsika fa tsy ady eto. Tsy haiko izay zavatra ao ambadika izao mantsy. Na izany ary aloha aty amin'ny farany ambony aty tsika no hijanona e. Dia miray hevitra dolo koa fa tsy mahazo misaratsaraka izany. Izay e. Raha samy mangina tsy misy mikozy bobaka dia manaiky aho. Anazanona tsy izany aloha raha makabe mibandy a. Mila maka le kitapo taraiky any ambany any. Najanoko teo amin'ny tohatra mantsy ilay izy tamin'ilay niketrika mo varavarana tany teo. Nena efa reto ambaben reto fa ndana aloha laivy ny an'lahy. Ary aza elany dia mba saivy miakatra ty koa mia. Okey letsy. Hervé a. Mba teneny aminy aho amin'izao ataony izao ka. Eny tsapako e. Ndraso fa teneniko izy avy eo. Na za koa raha lasa tsy mahazo aina amin'ny ataony. Vonjy eo! Fa misina le tiry Clarka fa inona nampioraka amin'ny asa nampiantso vonjeo an'lahy teo Eno fa misina ry Clarka. Inona mahatonga anao mendratrendra be eto amin'ny tohatra eto? Io io amin'ny farany ambany tohatra io. Andriamanitra. Oay, mia fa manino ndry e. Oay loza, tena tsy mentsika tsony malalako marina. Mandeha raha be ny roany. Vaky tena vaky be. Ary tsy miteko tsonokony fony. Mia maty. Tena maty. Maty ny olo tiako e. Maty? Fa nataony lahina ny olo tiako le tsy vaniny tia Tsy izany letsy e. Tsy izany nanosika azy teo fa le aloka. Natosika le aloka mainty be teo izy dia nianjera nikoditany. Zaza mbola voahidina no natazana le aloka nanosika azy avy ao aoriana. Fa aloka hoana kory Clarka? Tsy haiko e. Na za koa aza mba gaga. Tsy manaiky an'izao aho fa matoko ialahy androany. Vonono lahy no tiako dia eo alahy mamorona zao atsangatsy manoro an'izao. Oka ry Hervé a. Tonilo elahy. Mba hitany ry fa aza tazotazomoatra an'izao ny akanjoko e. Aina solinaina mba io ahy. Kay, Hervé a. Tsy manaiky an'izao aho a. Ary iny le ty tatazo tongo be dia zany koa nidaka koa fanampiny.
Samelako ianara tsy maty ako andy. Aka mipetra tsara ialahy Hervé fa voatery anohatra ny lahy rehefa tsy azo anazavan-javatra ialahy. Efa hoe tsy izaho any nanosika azy teo. Valoka sady naaloka namaty tontolo ety dia lahy fantatro elahy no mitondranay taty ary indray tontolo manaraka tatazo. Ka mialatsiny amin'ny lahy ahy fa voatery andaka ny lahy. Zay tadiavin'ny lahy. Hervé, Andriamanitra, Hervé Hervé, Clarka, tsy mahatsiaro tena tsony koa nge Hervé ny anjelaniko dita mitohatra teo e. Ka le retsinina sarotra tenenina ka ny zavatra hitako teo rehefa manahirana ny saiko. Mbola manapitrotraka manendrikendrika ihany koa le ry. Sady manao nefa kely aina. Dia velona ho faty eo koa izy. Ao ianao hijereko azy e. Io jereo. Torana fotsiny fa ndao entina any ambony dia any atao izay tokony atao aminy e. Dia ahoana miahy io? Efa tsisy hevitra tsony amin'ny orona dia efa maty io. Trika io. Andrasa aloha hibaby an'ity kitapo ity zay. Ary andao samy mibatytsika fa tsy zakakiriry io e. Ary ao aty enao amin'ny soroko amin'izay ny tanany. Zay. Ndao amin'izay. Mila tazomina tsara fotsiny vatana sao hiara enjera amin'io tohatra io daholo tsika. Aiza zany Hervé, taitra lahy. Ary asa metsika be aloha fa maratra be koa nke ny lohan'ny lahy le nianjera teo e. Marary be marina ny lohako. Ary asa metsika be eo aloha e lahy. Dia azaka sihana be ohatr'izany lesy le maratra. Izany indray manaintaina. Fa naninona maratra be ohatr'izao ny lohako e? Tsy tadidiny lahy ve hoe nianjera tamin'ny tohatra e lahy teo? Nianjera? Eno Zay vao tadidiko. Aiza le tsy vaniny iny. Dia aiza koa malalako. Tsisy azotsika atao tsony lesiny amin'ny maiza lahy mionona. Clarka indray lasa nitady hevitra hafa fa tsy tiano ny tohizany fifamalianareo. Sady izy koa ve lesy dia havita mono amin'ny hafa mba le fahasolavitra ny sainy lahy. Na dia ny amin'ny finamanana be misy eo aminareo aza. Ka izarana vita an'izao indray samy mino amin'ny fisiny zany ny aliko zany koa ndry io. Hervé tsy te ino anefa rahantsika mahafantatra tsara ny zava-misy. Elahy ve tsy manana zavatra zany amin'ireo varavarana any ambany tsisy mety misokatra ireo. Amin'izay efa nitadiavantsika hevitra hatramin'ny amin'ny tehana azy fa tena tsy mety mihitsy. Dia misy matotoa zany ato ndry zay ny tiano tenenina amiko. Tsy haiko e. Tsy haiko fa zay vao tena matahotra letsy miangavy an'ny lahy. Ataovy izay hifandaminanareo roa lahy dia atao izay ialatsika ato. Dia ahoana miahy e? Ahoana ny olon-tiako? Hervé efa hoe tsy namantsika tsony nge izy e. Ny aintsika izao mila votana mba tsy ho very faty aty. Ka velanareo rery aty zany ny olon-tiako. Ny anareo ihany ny fantatrareo fa mahazo anay tsy rarahinareo mihitsy. Tsy niteny an'izany kosa lesy arina tia ndaninareo raha ndefa avelo aho faty miaraka amin'ny olon-tiako ato e. Andray kosa lesy ny tiako tenenina nge dia hoe zay hatafa voantsika velolato mila ataontsika telo e. Hita eo ny atao amin'ny aho arian'izay. Miala tany ianao rina tia. Lasa ianao mankany amin'ny Clarka any fa aleo zaho hijanona eto. Hervé lasa aho any. Lasa ianao mandeha any fa aleo zaho hitina hijery ny olon-tiako e. Fa
amin'ny riana faro. Tapitra voatetiko ny hevitra dimy taty ambony fa tsisy azy. Raha sy hidinako ao ambany indray fa hoaiza moa izy raha tsy atao anatiny ato ihany. Mia malala teny lozano sahady fe ahy lozano sahady. Mahontsa foko ny ataony heriveka. Tsy manametsiny azy loatra aloha raha tsy mahatana ny fihetseham-pony izy. Le ty tsy atao amin'ity hevitra ity koa Clark. Dia voatery anesy an'reto efitrano rehetrareto aho zany mandra-pahita azy. Tsy manak' an'izao ahy tsy manak' an'izao ahy. Tsy maintsy matiko ny anarany larikalarika mpamatika tsy vanina. Aiza moa le azo saika amin'ny teana n'le varavarana teo. Tsy amelako raha tsy matiko elahy. Aiza moa aiza raha misy azy teo. Ty azy ty ve ny tadiavinao? Hoay fa izy ianao e ary to masira fa vaiza ny poiranao teo Zany teo akaikinao teo foana fenao tsy nahita e. Ary tsy voazao hoe fa hatramin'ny tato. Raha azoko tsara zao dia marina ihany ny teny Clark. Zany hoe ianao zany nanosika miato teo amin'ny tohatra teo ka nahafaty azy. Ka tsy aleo hoe izy ho faty andra efa tsy aninona nampy anareo akory. Fa inona ny tianao teneniny Ka nareo sahirana mitady hevitra ivoahanato dia izy loza mihaino fatokira fotsiny ko. Izao nareo tsy sahirana miasa saina amin'ny olona miavinavina azy sarotra ifandraisana oatra n'intsony. Sa hoana? Masera tsy vaniny mampitokiavany inariny aty. Sery feve. Reraka eo fotsiny ianao fa raha zany tadiavinao ka sy tanana tsy ho azonao mihitsy e. Asa izany izy teo. Ty ataorinanao ty raha mitady ahy ianao e. Inona ty? Efa ty indray aho. Hoay nanjavina marina fa hoana ary zany e. Dia matoto zany. Matoto masira matoto. Feve ty area. Hoay io ambany tohatro indray tsy mirara zany arangana matoto na tsy matoto fa aleo takako indray ka le tsy rerive oka fa za ty ambany tohatra ty. Clark ela ve io? Ie za le tsy tia. Fa inona no tao lao e? Ka saika hibata ny fatiny hiakatra ny ambony any felany hidina dia naleoko ny afina tato aloha fa koboko mbola tsy milamamiko elahy. Zany hoe hita ny lahy zany ny hitako teo. Le tsy hitako ary iny ihany le masira nanoro lalana anakaty hitantsika tary. Clarko ato ve lahy e. Tsisy olona ato nefa magaga fa hito rery zao ny efitra mirehatra jiro tamin'ireo nitetesiko. Sisan'izay nampiretina tsirairay daholo. Ay fa ataony katona ho azy le varavarana. Tena tsy mety misokatra mihitsy izy zany. Fa hoana koa ary zao. Clark aza mba manao sangy raha tsotra n'izao moa raha elany manidy an'ity varavarana ity e. Clark Hervea fa manina ny idinareo ato e. Zany nanidy an'io fa tsy ry zareo ka. Andriamanitra fa iza koa zany. Mididia ty ariana ty dia mahita e. Hoay fa izy ianao dia ianao ahoana koa nanidy ny varavarana nefa ianao ara mipetraka eo ambony fandriana eo sady avaiza koa no mipotra fa tsy nahita olona tato ianao teo e. Ie
Izany ve dia tsy takatry ny sainao e a sao no lazaiko anao a raha te ho tafavoaka veleto analamaizina ianao dia arao izay teniko mazava analamaizina mazava aminao ve izany tsy tsy mahavita an'izany ahy e tsy mahavita ka rehefa tsy vitanao izany dia tadidio fa atao amin'ity trano ity fasanilevenanao izanyko andriamanitra fo azo amin'izao nofoko izao fa matahotra matahotra tsy afaka navitra nareo izany izay vavaka e ala hoe toy masoko izao asany maizina hitako izao aza atao mandray ny feoany akory ely izany fa dia miomana koa anaraka amin'ny aza manatona ianao mesoratany aza manatonao ka rehefa tsy mifanaraka amiko dia ataoko amin'ny fanaovana azy aza kenday maty kandriamanitra naty ato vendry izany e ato anatiny ato fa maninona ny tsy mamaly e sokafa eky ty varavarany ity fa tsy mety mivoava ty a naty o misy analondrefa dakako ty varavarany ty a oay le ty e mitsirarabio le ty naty a fa nisy inona koa ary tato zany viletsy dia mbola antanilona ihany fa ndao aloha jerena hoe nanahoana izy eo ara hoe tena torana lesy ty a mariny andao bataina dia hivoaka ato aloha ka any ambony any misy ny entana no hitondrana azy dia any izy ny velomina somena rano sady sao dia virena zay hita ny tato koa fa andao aingana lekapio ary ag batasy fa tsy lozany labe ho ao fotsiny e ndao sady matytampoka koa le jiro ato fa angana laka aleo bataiko rery izy tonga dia mivoala ay mety koa zay ohatray nisy zavatra voatakako le ty teo mivoaly e tsy fihina ny rara iny lahy zay zavatra latsaka anyndray angan'lay eo aloha koa fa mavesatra tena tafidoka izy le tsy ariklarika tena fona milisan'le tsy aryeryve fa zany fosotra na tonga antsika tatya eny fa na dia tsy nanapohan'izao zavatra miseho amintsika izao aza dia mifona letsy tena nanenina ihany a tsy nanaraka amin'ny kozin-drabainina ny amin'ny tsy tokony hakanesako aty zao letsy hatramin'lisany avy nidirana tampo no nididoa koa tsisy tsy nylala izy zany ry klarika za zany diso nanendrikendrika an'lahy hoe namono omea kay mole masera tsy vaniny iny ka rary ny angeny an'lahy iza mole tsy nihino hoe mahatotomo mahavita mamono olona nofo amandraha oatra n'izao na tia koa izany nikendainy tao mato mangana be ohatrany io ny tendany ka tsy ho fantatra na ho faty na ho velona meno aloha fa tsy maninona izy fa torana fotsiny engany aletsy fa ho marina ao ality tena sura vela fa le mahatoto ato amin'ity trano ity ihany le hitantsika tariny zato isanjato letsy na somary maizimaizina ary nitaratry ny jiro ato mantsy dia tadidiko tsara ny endriny mahafatifaty iny nefa kay moa izany ka endriny demono misaron-damba masina fotsiny zay koa izany nidika an'le hoe mandra-piona ny teneny tamin'izy le lasa tamin'izay tena mahagaga lesy zany dia mety ho inona nefa ny antony ampijaliany antsika ohatran'izao amin'izay mahavita mamono mihitsy izy nefa tsika tsy naninona azy akory dia asa letsy na ny saiko koa raha teny efa miporina mieritreritra hoe sao dia nanota vady ary tsika na tsy haiko ary sao dia mba tsy aty kosa raha le toerana tokony alehantsika
indray aloha syora fa tena tia le trano e, satria fidinana be anaty ala orabainina tamin'ny tantara tamiko. Dinina marina moa zany na tonga ny dadalana nanorina nyity trano ty aty alavitra be aty. Azafady aloha fa tsy hoe miditra amin'ny fiainan'lisany a, mety misy tira zao mahazo antsika zao mantsy zany. Ka zao letsy ny tena marina. Maseratsy vany melatany amin'ny anaran'i Jesosy. Ay, oka leso fa taitrangena aty zany e. Oka akizairina ty fa lahaniery amin'ny mitomany fotsiny angendry e. Zavatra tsera mbola hoe hifanandrina amin'ny masery intsika. Ena moa ny herin'olombelona raha mita amin'ny heriny hery fea. Matoto ange iny e, dia volo velona. Dia sikiny foana le vavaka nataon'ry tao anaty delira ty hoe mety zany koa nge zao niaro an'ry tsy ho fatotrany io. Tsy fantatra ao ange dia nomezany fotsiny ny vavaka nataoko tamin'izany fanandrina taony. Zany ve aky? Tena fanaratsy mahery aloha izy matoa mahavita mandatsaka ain'olona. Tsisy azontsika atao ankoatra ny mitady hevitra hivoahana ao dia mitsoaka miala n'ity toerany ity raha izany. Dia amin'ny fomba ahoana roa lahy a? Fa manina marina aho raha miantso olona amin'ny telefona navitra antsika ty reto a. Tena zay marina tsy tao an-tsaintsika. Ka mandra-pahatonga an'izay olona tsotsika katy ve tsy efa vatana mangatsika no vataniny ato e? Tsy aloha mitady hevitra n'izay atafavoahana ato fotsiny. Ka mbola tsy hay ange hoe inona le atao e. Fa mandra-pahita an'izay dia miantso aloha. Marina lesy zany tenina ty zany Clark. Samy atao daholo sy azo atao ahafahana mifoha amin'izao nofiratsy eny antsika izao ko. Ary andraso aloha aka ny telefonako ao anatin'ny kitapoko ry ary aka. Le die ahoana koa natsipinao le telefona rery ve a? Ka tsisy ilana azy e. Kay moa adiniko ny sary zazy talohan'ny nandehanana nefa efa 2% nge niala tany tanany e. Tanteraka izy tiako. Aleo ary ny ano alaiko ao anaty kitapoko ao e. Dia ny endrekorona ty tonga dia avoy dia mba hatsoina daholo sy azo hatsoina rehetra. Tena tsisy réseau reto a. Fa tsisy réseau ahoana alty a? Ka zany ko. Fa ny telefoniko koa aza tsy hitako ato anaty kitapoko atoko. Oay, nentiko nidina le izy tamin'izany tady an'i Clark tao ambany toka e. Dia mety hoe latsaka tamin'iryle torany iny ve? Angamba lesy a. Mety le telefona voatakako tamintsika le hivoaka iny. Elahy moa tonga dia niteny hoe mivoa fa tsy navelan'ny lany jereko le iziko. Ka ny aina no navoto anaoko. Dia taraiky any izany le izy. Ie, na andraso fa alaiko any ary e. Andrasonareo eo aza manao foana lesy e. Efa ataony nanan-kendain'le matotoanina ty mbola hitady an'izany koa ve lahy a? Ka nareo ihany no niteny teo hoe mila atao daholo izay fomba hatafavoahana ato e. Sady aza matahotra nareo fa miverina eo avy eo e. Tsy maintsy tafaverina eo Ary sao dia tokony hiaraka kosa tsika ary Clark. Andraso eo fa ndriange mbola tsy tena sava e. Vetivety fotsiny a. Mba sasa ratsy koa aky Clark midina rery orina atyka. Zany raha tsy zany ray nitorakovitry ny tahotra miandro ny fiverenany. Clark ve mahagaga e. Ny azy rehefa izay dia izay. Fa misy zavatra tantaraiko an'lary ery ve a? Fa zavatra inona aky? Mahakasika an'izao zavatra mahazo antsika izao fa inona indray moa e. Ka tsy lazaina aza fa eo ndry be safary be ilaza an'izany ko. Nefa miangavy an'lahy tsy tantaran'ilay izy amin'ny Clark rehefa voatantarako amin'lahy. Tsy azoko. Fa maninona ny tsy azoko tao fantany a? Satria izay e, tsy tokony ho fantany fotsiny. Ka tantaro ary ary minina amindre fa tsy tantaran'izany aminy. Zao ary. Olay matotoan'ilay masera tamin'izany resaka tamin'ny tao ambany tao hoe tsy ho tafavoakato izany ontsika raha tsy vita ny valifatiny. Fa valifatiny amin'inona? Angamontsika naninona azy e? Ka enoy aloha ady aza tapatapahany lahy mihitsy ny resako e. Toy izo ary.
nisy anona ty teo dia ahoana izany no ataoko? Asa hiditra ao ve asa hiverina dia mody ataoko hoe tsy hitako ilay telefona? Tena matahotra mafy mantsy aho zany. Nefa mila manana herin-tsaina rangaha, tsy maintsy miditra ao aho. Efa nanome toky an'ireo akamako ireo fa ataoko sy ahazona an'ilay fonina latsaka ao anatiny eo. Zary aleo miditra amin'izay. Zay dia tsy maintsy hoe mitsapatsapa zany fa maizina be ato nefa ny fonako adino any ambony ka tsisy hitsolovana. Tena hay zary, tena tsy atao misisitsisy ny eto mihitsy ka. Tsy maintsy miditra tanteraka ato anatiny ato ihany zany larikalarika maditra andra Daniela. Ohatran'izay raha nanaraka ny koza lahy tsy niaina an'izao zavatra izao. Hoay, tena voatafiditra tato aho dia nikatona mafy ilay varavarana sady nirehitra ny tsolopolopo indray ilay jiro. Io mipetraka ambony fandriana io indray ny larikalarika. Vonjeo e! Vonjeo lesy ry Hervia! Natia! Vonjeo lesy! Olona mifosanao any ambony ve dia ahenanao ato anatin'ity efitrano miditirika larika? Otry, ary tsy vita mangovotra ne nao zany fa mitomany hatrany ambany mihitsy e. Mbola aiza re izany e? Fa zay anefa naninona anao no ataonao ohatran'izao e. Fa zany efa manao inona nareo e? Zay vao nahita rasta manina matahotra dia kosatra amin'ny short mifinjofinjo marina. Tsy manina fa mipetrapetra eto ambony fandrinako eto e. Ina ary ty mitady lalany voany ty nefa efa latsaka tsy fidiny le nahaporitra. Mifony are tompoko, mifony. Avy aloha zay andefa zay ange tsy nanao ratsy anao e. Raha nisy fady tsy voatandrinay dia tena hifonako re tompoko. Fa tsy enao angany teniko teo hoe mipetra eto akaikiko eto. Izay tsy fanarahana ny teniko izay ihany no matezitra a. Sady tsy ho voasokatra ao izany io varavarana io raha tsy sitrapoko e. Ay, eny ary e. Ndraso ary fa hipetraka eo ahy e. Saza endry ihany ka ianao tiako. Izao no lazaiko anao a. Eny masera, miaino anao a. Tsy ho tafavoaka velona ato izany nareo raha tsy vita amin'ny valifatiko. Mazava aminao zany? Ie, nefa valifatinao amin'inona zany e? Zay anga nanao inona anao? Ohatr'izao e! Dia izao koa tena fantatra. Kay, marary rehefa mifona reo tompoko. Tsy naninona anao ange ho azy zay e. Ho fantatra tsy hoe ny anton'izao e. Ary tsy anjarako ny ampafantatra anao azy. Ty ny telefona tadiavinao dia indiana vonjeo ny namanao fa sasa miandrany ihany ny zareo. Ay, nanjavona izy teo. Tena nanjavona dia maty indray le jiro tsy lopolopo teo. Aleo mamonjy an'izy roa aloha fa zara ary tsy natao ninona tato a. Tena tsisy tratranjo daholo ange izy antsoko hoe efa olona firy izay. Fa ahoana koa ary zany e. Ary maninona raha zay mihitsy ny mety e. Hoe omeo aty aloha hiatsokan-drabaina ary Natia. Mbola be crédit indry. misy foana ao ka. Ay, Rasoary.
0 75 raha so hoe zay fa misonina enga ny lesy mba handray izyka. Allô? allô rabainina Olo-tiry Clark, elany izao e. zay andy rabainina. Fa maninona ty alany tsy nody tamin'ny alina. Amin'izay tsy mahalala miantso raha tsy zao. Mba fantatry alamo hoe amin'ny firy zao, amin'ny 4 maraina mahery 5. eno alo rabaina fa inona ary tya? Nanao tao foana tany indray alahy io ngamba. Zany zao mahatonga ny lahoatra mitomany zany. mba velao iteny aloha ah. Ka inona e? Inona niditra nataon'ny latanina dia voronatra amin'ny telefonina mihitsy? ka tsy naditro zany ange zay fa manao kampinina ty anala mazava zay dia misava-doza miseho aty e. Allô? Allô? Maninona? Tsisy henoko mihitsy zay lazay lahy. Allô? allô maheno ve nareo e? Clark? Allô? vonjeo zay rabainina. oay tena tapaka ry reto a. Fa ahoana nefa ozy izy? eno a tohatra ny tseniny ange zay zavatra nyteneniko fa aloaloha foana ny ka navalina e. averenao tsona raha zany e. efa naveriko fa atao lasa tanteraka le rezoko. Otry, fa lasa ahoana ly tia a? Rezo ambony be teo iniko. ka io le tsy io jereo e. na za koa aza mba gaga. dia ho sanatri ka tsy eny tokoa ve? tena izay tsika vo tena tsisy fanantenana tsony reto fa ho very faty atya. Aza mbola manary toky alohandry e. Efizay no azo antso dia mila mitady fika ivoahana ato indray aloha tsika. Sady efa amin'ny 4 maraina ka izao. Efa mahery arako. Zay tokoa ny tsy maintsy atao e. Fa na izany aza aleo aloha isolo akanjo vetivety e. Fa inona ary mahazo ny Clark? Ohatry ny hoe nila vonjy zany izy teo. Ie, vonjeo indrola ny tenen'ny farany tena dia tapatapaka ary ny feo nivoaka tamin'le finday. Dia ohatra ny teny koa izy hoe mazava, aty mazava, anara-toerana angamba. Tena loza fa any anala mazava. Tena nanatindozana andehandeha any anala maizina ve izy e? Tsy fantany hoe efa tsy azo aletso ihany fa mason-dolo. Tsy fantany fa noho ny zava-doza ny ainako sy hitako tany na tonga ny ova-toy izao. Lozako mariny, inona koa raha ny antony tantarako an'ireny lasako ireny taniny? Tsy sahako ny tantaraina azy ny tena nisy marina taty aoriana dia zay ny nampitsiritra azy ka nahatonga azy nandeha nakany zany. Sao dia sao ihany aho dia anangao any. Tsy avelako faty masera basilisy an'izany ny zanako. efa tsy maninona tsy mivelondririna aty a. na marary ary ve moa tsy haritra hijanona ato e. asa manany amiko ela fa izay ivoantsika ato aloha izao natao. tena mbola mialatsiny aminareo ihany ary reto amin'izao zavatra izao a. Le tia koa lesy. Efa hoe ajanony ihany zany resaka izany fa sy ivoahana ato aloha izao atao. oay le dia raha tsy voataziko indri dia ninjera tamin'ity tohatra ity koa marina. Fa nisy inona ary na tia a? Dia ho sanatria ka le... ka tsisy nanosika fa ohatrany hoe fa natampoka zany dia saika ny anjera. leo aloha mipetraka eto mihitsy sika ka sao dia maninony eto ndry. efa tsy maninona ka ndao fa tsy maninona tsony. Tena surindri a? eno a. Andao ary fa mitazoma ihany amin'ny Clark na izany aza so miverina faniny eo indraindry. Zay fa tafidintsika. Dinina amin'izay zany no atao. inona moa fa dia atao zy ivoan'ny ray amin'reto varavarany reto ivoahana ato e. andriamanitra tena nisy nitoraka tamin'ny azo ery ve? Marary ny lamosiko e. Tsy naninona vely ty lahy. iny ny Clark koa efa hita fa azo be inona vo azy mbola lazaina fa tsy maninona ihany.
mitetika ny aiza olo rytony izy telomenada fa inona mihitsy ny tsiaritra ao aminay a tsy aty ambonin'ny tanyntsony angeny tokony isy anao fa any amin'ny afo be any ka tsy tamanana dia aleoko miroro miaraka aminareo ety sady rasta zany ene ka mianatry ny may vavy sa te anaraka miako andray malalako aza tonontononina ohatr'izany malalako le masera tsy vaniny ity ary miakatra afo daholo any mibaboko izany ka ahoana ifanandrina amiko izany tsy misy matahotra anao koa rangahy eo fa iantsetonao miandry zay rangahy otry ary to amin'ny emitra ary tonika alanaty fa nga tsy mba hanampy an'izy ro lako aza miraharaha zay lazainy orina ty fa mba mila manohatra kotsika masera tsy vanina rangahy ianao mpamon'olona oay to maty ry zareo ny jiro fa ahoana ary zao sady tsy mba azo ny azavana ato na dia efa maraina aza tena maizina tanteraka fa misy inona litirery ve misy mamelaka ty amaina ty kozy ve fialany asady rangotiny tariako herve fa manina raha zany matahotra arikalarika efa torana mivelesiko tamin'ity vatakasy be ty izy fa anjaranareo indray zao natia avia ty akaiko ty ianao ry natia avia ty akaiko angana nahazo saza azy koa iny fakialana ty sisy ka ahoana mbola tsy anaraka zay ampanaoviko any tsy anaraka teny demony mandra-pahafatoko izany ianao ho vononao eto koa ary tsy mpamon'olona ka ho terenao amon'ny namako fa mitady koa izany tsy matahotra no faty ahy jehovah mpiandry ary raha tsy fantatro ny atao tsy haiko dia tiako lazaina anao fa tsy vanina ianao ninina nataondray ny clarka anao tsy vanina ianao satria mpamon'olona tsy mendrika anao kory ny salotra andraina akanjo masina anaovanao reny tsy masera zany ianao fa orere enao tsara zany orera many ianao satria zany no marina tsy zakanao marina ala ihany avo tonga ty marina mazava loso fa tena ao an-trano clarka sy ny namany efatra zany dranonao raha araka reto isan'reto bisikleta eto velany eto reto oay sokatra moramora le varavarambe dia mirehitra tsy kelikely koa reo jirona tsy lopilopy eo anatiny tsy maintsy miditra ato indray zany la ifanandrina amin'ny avelony basilisy ry daniel atao zany mba anafotana any any clarke raha tsy efa matiny moa zany ary aleo miditra fatsolany andro hieritreritreto fotsiny oay manomboka sady izy zany ary izy ry olona mitsiraharery akaiky ny tohatry ry andraso hoe vehivavy izy zany aleo aloha avadiko ijereko ny endriny oay tsy ve le zanaka raha manalina eny tena le vavitokany mihitsy ty losako zany fa dia tsy namelany kiala tsy vanyniny mihitsy zany raha tsy niara-maty tato izy mianaka oay ary izandray ry tena misy olona ray mivalabatra be koa ka iry anjolon-drindrindry lozy ty fa tena feno raha manodidina azy ary mety ny velesina tamin'ity azo akaiky nyity ngamba ny lohany matovaky be ohatr' zao fa ina mahavarina anao eo ry tany ny zanakao any mila fanavotana fa tsy io lehilahy io mihitsy tsalabasy lisy tsy vaniny fa nataonao aiza moa ny zanako raha mitady azy ianao dia mekara ty ambony aty amin'ny mahazatra fa miandro ianao aty izay
azy fa ho amin'io hevitra nanotianay azy taloha io zany izy Clark. Dia ho sanatrika Clark efa fata mangatsika ve no vataniko ao hoe zao dia fa tsy maintsy faranana koa zao tantara zao hoe tonga sondray ianao zany avako izany. Ela tsy lalaovantsika ka tonga indray ty le fotoana nandrasana ary tany a. Rabaina vonjeo rabaina vakenda fonjeo re tompoko. avelo anao ny zanako ry Basilisy e. Tsy reo akory nanolana sy namety avetanao fa za dany tamin'izany na Daniel no nitondranao tato amin'ity trano ity sy namono anao fa tsy io zanako sy ny naman'io akory. Fa ahoana zany rabaina? Zany lesy ny marina tsy ny tantaraiko an'lahy sy nandrarako an'lahy tsy akaty amin'ity toerany ity ry Clark. Matoko iahy nefa lafa tantara efa lasy zany. Ary aveloanao any zanako ry le masera tsy tonga volany tia. Ka afaka ny anao inona nefa ianao raha voloko melohany anaperako ny ainao koa izy e? Sady zany ve ianao ny ova? Ny an'ny zanako ao mamaky anao fa tiana manty mba inona eo anatrehan'ny masonao mijery? Ary lasa indry mandeha any e? Asa naparanao ny herin'ny maizina nananao ny zanako ry Basilisy a. Ndry tomitomano ry tono ny lehilahy matanjaka fahiny e. Ary raha ny amelako azy andeha ny tianao dia ndraso fa ataoko. Oviana no tsy nanaiky ny sitraponao Basilisy fa ataonao inona voainy io varavarakely io e. Mifona re. Averiko saronao ve aloha ny tantara raha tsy tadidinao e? Tadidiko fa aza atao azao re zanako e. Milela-paladianao ahy e. Aleo ataoko fanta amin'ny melohan'ny andao zany tany fa izy mbola tsy mahafantatra. Ampahafantariko azy fa tsy naniry ho faty zany koa no siparanao sy ireo namanao ny fiainako. Ny anao masera mifandriako tamin'izany. Ary sendranareo tamin'ny andro alahady raha izaho andeha hivavaka iny. Tadidinao nanampenanao ny vavako tamina mosara misy fofom-panafody mampatory. Tsy nanana herina noerana anareo akory aho tamin'izany. Saingy mifanohitra amin'izany amin'izao fotoana izao. Tato no nanaparanareo filanareo tamiko. Tato amin'ity trano dia motiny nandrenesako ny faratapony sy ny fangery fire izany. Ary tsy zarerana tsapan'izany fa ireo vehivavy maro nikazanareo tato mialohan'ny faharotanareo azy. Sy tsy fantatro hoe aiza na aiza. Mino koa fa tadidinao tsara nanaperako ny aiko Teto amin'ity varavaranty amin'izao ka matany ambany tany. Fifaliako ny tafavoaka amin'ny fanagatrianareo sy ny fisotafisotanareo fiainako. Saingy fijalian'ny fanahiko sy nambombako ny nofinofiko kosa. Ka matatesa ny valifatiko e! Efa nifona taminao andia Basilisy e. Sady tsy efa ampiko venona aminonao andreo namako rehetra tato amin'ity trano ity e. Fona re. Dia ianao ahoana? Sady elo izany fanjaranao indray izao e! Clark! Fona minaly azy aho zanako a. Clark! Andray! Vehivavy tsy valo! Ndao andery dadan'i Clark fa hovonoina eo koa nge ianao e. Efa misokatra ilay varavarana. Tsy anaka. Ndana votony ianao fa tsy ho tafavoaka velolato miaraka izany tsika. Ny haiko no ilainy io ka ndana ianao mandeha. Ndana! Andray! Ndana dia mifona aminareo mifona! Way, io fa misokatra ilay varavarambe. Dia Hervé koa mikisakisaka mandady ivoaka io. Hervé! Nady. Mitsangana aloha elahy. Zay. Mitehena amiko dia ndao hialato tsika. Ndao aingana ivoaka ato sao dia mito indray io varavarana io. Raisy Clark. Ndao aloha ivoaka ato fa zay zao ny zava-dehibe fa tsy mifiresahana an'izany e. Zay fa tafavoaka tsika. Elahy ve nefa afaka mamoy bisikileta amin'ity rano lavery be ity.
somary fampanina kely fotsiny afa tsy maninona ka afaka mamoy tsy nitongo tokoa ny voavelin'le azo be ty fa ny lohako sy ny lamosika nefa fa tsy maninona fa vitako io tonga dia miomana ny andiary fa vetivety fotsiny ahy ty fa ho aizandray ary na ty vetivety fotsiny aho hijery any Clark vetivety atsambadika atsy ay asa elana re mataotra tsy ho ela aiza moa zany tokony injeranitra aveny amin'ny varavarankely itseny Clark Matya Andriamanitra latsaka koa dadany Clark marina losy ty efa nanahoana izy ato rina ty io io mbola tsisy fiovana io hatramin'izao dia lera lava ny ataony tena gravika tsika telo samy vomafy dolo fa ny an'le riny tena pilona aizaka efa ray volana izy ny tato amin'ny hopitaly mbola tsy mahatsiary tena ihany ka mafy kosa nge zany hoe sady efa naratra mbola nilatsaka avy teny amin'ny riana faharoa ihany ery ve ny saina amin'ny hoe efa niomana fa ho faty koa ny ray niteraka koatran'izay tsapako aloha zany fa nahazo miako ny tena mbola tsy mahateo an-tsaika oatra amin'izorina ty ay moa mbola tsy fantatra elany tena marina ninona ty ka isany nanaparan'le maseriny valifatiny koa ange izy satria ny rainy ka nifandray tamin'ny rainy Clark zany hoe ie izay no ny tantarain'le maseriny hafa tsy voatantarako an'lahy tamin'iny fotoana iny satria Clark moa tonga tamin'iny sady ny fanjavonandray ny tany analamaizina kay no nahatonga azy iny malahelo sy tia mitokatokana ohatran'ireny fa tsy hoe hatra amin'ny fahakelon'izany ay ve nanafina tamiko zany izy ary ahoana le tsika mody tsy niteniteny nefa hitantsika kosa amin'ny patalohan'ny Clark aloha tantara mamparikotra zany moa lesy dia mbola mampome an'lahy ihany ka aleo asiana fimezana ihany fa efa tafavoaka ny ala ihany koko oy manao krizy indray angamba Clark zany fa jereny langy tena mihetsika indray izy zany aleo aloha aka dokoteraka masera basilisy masera basilisy orera basilisy Clark mandra-piona indray masera basilisy tantara indray miseho nosoratany Jean Freddy Herzog na ny ariko novelominy Sofaniry Sinanja niaraka tamin'ny Ralala Faly ary Christophe Rabiarmanana nandray feosina indrindrara teknika mamy Arvony Nana Tontosa Nanjara Zavatra Koto